Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lultranao ny fampalalam-baovao. Nanamafy ny fisian'ny fivarotana ankizy ao amin'ny distrikany Ikongo sy ny faritra Vatovavy Fitovinany ny ben'ny tanàna voafity tany Andelapony Ikongo androany raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Ny fahasahiranan'ny mponina no mahatonga izany hiranonambarany. Misy porofo sy vavolombelona ny momba ity tranga ity, hoy ihany koa ny solombavambahoaka Brunel Razafitsy Androf voafity tao amin'ny distrikany Ikongo. Miteraka fahasahiranana goavana amin'ireo komuna ao amin'ny distrikany Mananjary ny faharitran'ny rano ao Pangalanna Sud, 9 kilometatra atsimony Mananjary amin'izao fotoana izao. Diso fanantenana amin'ny fitondram-panjakana ireo vahoaka hoy ny solombavambahoaka voafity tany Antoerana noho ny tsy fahavitan'ny tetikasa fanatsarana ny Canal de Pangalanna hatramin'ny farany. Manery ny fitondram-panjakana izy ireo mba isian'ny fanarenana ity Canal de Pangalanna ity. Idina ho 7 sy 2 alina sy 2 hetsy ariary indray ny karama farany ambany eto Madagasikara hoy ny randrana sindikaly raha tsy misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana. Ilay 5 alina sy 2 hetsy ariary nambarany fanjakana ho exceptionnel izay nifarana ny faharaiky amby 3 desambra teo. Tranga tsy mbola misy manerana izao tontolo izao ny fidinan'ny karama farany ambany hoy ity sindika ity nefa ny vidim-pianana tsy mitsahatra miakatra. Mitaraina amin'ny fahalafosan'ny fitaovam-pamokarana ny akamaroan'ireo tantsaha mpamokatra amin'izao fotoana izay fampiasa eo am-pialatanana hatramin'izay no tsy maintsy amboarina sy hatsaraina ahafahana miasa raha ny fanadihadiana natao ho ateny Ampangabe androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray anatanteraka fihetsiketsehana ny 7 janoary sy ny 20 janoary ho avy izao ny fikambanan'ny syndikan'ireo mpiasa sy ireo mpianatry ny lycée sy ny université ao France. Fihetsiketsehana manohatra ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta frantsay mahakasika ny fanovan-drafitra amin'ny fisotrondronono. Ny andinindin'izay avy hatrany. Manaitra ny araba tompo kilasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'izao alina izao ka manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Anokafantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao ny toy ny rara any Ikongo. Nanamafy ny fisian'ny fivarotana ankizy ao amin'ny distrikany Ikongo sy ny faritra Vatovavy Fitovinany ny ben'ny tanàna voafity tany Andefapony Ikongo androany raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Ny fahasahiranan'ny mponina no mahatonga izany tranga izany raha ny nambarany. Misy porofo sy vavolombelona ny momba ity tranga ity hoy ny solombavambahoaka Brunel Razafitsy Androf voafity atao amin'ny distrikany Ikongo. Fanampanazavana. Aleo velona iana-tanan'olona toy izay ho fatin'ny anoanana. Izay no antony hamarotan'ireo ray aman-dreny sasan'ny zanany rehefa no adiadiana hoy ny ben'ny tanàna Nandefapony distrikany Ikongo androany. Tranga efa nisy ny fahafatesan'ny zaza noho ny anoanana tany Antoerana. Antony manosika ireo ray aman-dreny hivarojanaka raha ny fanazavana trany. Tena marina, misy zava-misy zay satria ny antony tena be dia be zany ao anatin'ilay fahasahiranana. Tena ny hoanina za tsisy. Misy ny sasany ara andeha karama izy mivady, verina avy any ilay zaza maty eo an-trano. Dia manoloana an'izay ilay hoe mivarotra zaza indray izay ny hevitra andry zareo zany dia izao hoe aleo zany hoe mba mamidy ilay sasany dia amin'izay mba miadana any amin'ilay mpanan-karena mpanam-bola toy izay ho maty miaraka aminy ao an-trano. Izay zany mba tena hoe hevitra andry zareo. Dia tsisy moa izay hanomezantsiny anazy satria dia tena tsisy tokoa no hohanina. Any eny izao ny zavatra hohanin'olona any dia bokazo, via, vodina via, zavatra tsy fihinana zany reny zavatra voan-javatra eny mihatokatona amin'ny kafe reny, zavatra mangidy be dia alonana anaty rano dia
iny no hoanina rehefa afaka 3 andro dia tsisy zavatra azo atao sady aleony mivarotra toy izay ho maty ao akaikiny eo ilay zaza. Misy ny pirofo sy vavolombelona hoy ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Kongo nanamafy ny fisian'ity tranga ity. Tamin'ny taon-dasa no efa nisy ny tranga fivarotana ankizy ho hiatrany ny fanazavana ary sy tao amin'ny distrika ny Kongo irery ihany. Zazavarirana no lazaina very tany Kongo no hita tany Osy ary fantatra taoriany ny famitorana fa ny ray aman-dreny ihany no nivarotra azy. 28 décembre 2022 teo amin'ny commune rurale ny Kianjavato distrika ny Mananjary dia nisy zaza anankiroa namidy. Ny anankiray zaza 4 taona namidy 200 ariary, ny anankiray zaza 4 volana namidy 5,000 ariary. Nividin'ny olona avy any Mananjary ary nanaovana taratasy teo amin'ny commune ny Kianjavato. Ka za dia averiko ihany hoe tompona andraikitra ao anatin'ilay izy satria olom-boafidy ao anatin'ilay faritra. Ary izy le nambarako teo tonga bakivaky le izy sady marary ny mahamenatra. Tsy fidiny aminay ny miaina zavatra ohatran'izany satria zahay sy ny mpiara-miasa amiko, zahay sy ny vady aman-janako miatrika an'izany isan'andro. Ary amintsika miteny zao amin'ny tragnobe ny Votsivala dia mbola misy zaza ateron'olona satria tsy vita le ray aman-dreny dia abandonen'le ray aman-dreny ao amin'ny be ao Votsivala miandry mpandray na isy vidy na isy taiza. Ny vady andefy mandroko ary dia efa nivarotan'ny olona zaza indroa mentona tao i Kongo tamin'ny volana Novambra sy tamin'ny volana Desambra. Rehefa tonga tao amin'ny vadiko ireo mpivarotra ny zanandreo dia nanatsony ny vadiko polisy ary nentina tany amin'ny birao amin'ny polisy ary ireo mpivarotranaka indroa mentona ireo. Ka miala tsiny fa matoa zay tsy namoaka an'izany hatramin'izay dia izy zay hoe sady marary mahamenatra fa publication nataon'ny olona iny za kosa tsy afaka ny andainga fa rehefa nahangataka an'izay recoupement zay ny namana mpanao gazety dia ny marina tsy maintsy ambarako. Tsy mbola nisy tany amin'ny distrika ny Kongo hatramin'izay ity fivarotan-janaka ity ary tsy kolontsainy iana-toerana ihany koa ho hiatrany ny fanazavana fa hantrana tafahoatra no antony tokana manosika ireo ray aman-dreny hivarotra ny zanany. Tsara ny manamarika fa vaovao vao marina sy nanaovana fanadihadiana avokoa nisy vaovao ampitana eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV FM toy ny raha fametra-pelana nisy governorany Banky Foibe. Lafim-baovao hafa kosa indray miteraka fahasairana na goavana amin'ireo commune amin'ny distrika ny Mananjary ny faritran'ny rano amin'ny Pangalana Sud 9 km atsimo nisy Mananjary amin'izao fotoana izao. Disy fanantena tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ireo vahoaka ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana noho ny tsy fahavitan'ny atetikasa fanatsarana ny canal de Pangalana hatramin'ny farany. Fanampanazavana hoentiny Henri Florian. Satria eto zany dia manomboka eto ny asa mandra-patongany Mananjary io tariditsika hatrany afarafanganany mihitsy zay ny teneniko afaka efa bolana zany araka ny tenen'ny DG-ny APMF teo dia efa afaka hiasa sady sy famezivezy aloha ny sambo rehetrarehetra nampitatitr'olona nampitatitr'entana. Raha anao lalantsika nefa ty mora kokoa ny manamboatra ny lakan-drano noho ny manao lalana vaovao izay ny teneniko hoe tsy maintsy ampandrosoana ny faritra atsinanana ray manontolo dia tsy maintsy ampandrosontsika ihany koa i Madagasikara. Tahaka izay ny lahateny nataon'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina ny datin'ny 14 ny volana septambra taona 2024 tany Tomasina raha nanatrika ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fanarenana sy ny fanatsarana ny canal de Pangalana ny tenany tamin'izany. Firy-taona aty aoriana tsy hita mazava ny toy ny asa manaporofo izany ny zava-misy ao anatin'ny distrika ny Mananjary ao amin'izao fotoana izao. Ankehitriny ritra ny rano ao Pangalana Sud 9 kilometatra atsimo ny Mananjary. Tsy mbola nandalo tao Mananjary ity drag natao hanatsarana ny canal de Pangalana ity hatramin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Efa ela no ritra io rano eo amin'ilay tanàna atao hoe Pangalana Sud 9 kilometatra ao ansimon'ny Mananjary misy an'io fokontany Pangalana Sud io. Mandraka ankehitriny sy mbola nandalo tao anatin'ny distrika ny Mananjary zany dragage ny canal de Pangalana zany. Mikaikaika ny vahoaka mitarainy zahay zay ela be zay fa sisy ny eno omena fanazavana mampatory. Ankehitriny dia tonga ny fotoana itenenana ry tompona andraikitra ao aza rirarira ny vahoaka atodio ny efa nampanantenaina ritra tanteraka ny 2 kilometra amin'ny rano canal de Pangalana ao ansimon'ny Mananjary 2 kilometra alohan'ny hiditra
any tanàna ny Pangalana Sud. Zany hoe 4 km mialan'ny Mananjary de fa tsy misy rano fa nivadika torapasika tanteraka. Isan'ireo distrika lalovan'ny canal de Pangalana ny distrikany Mananjary, manomboka ao amin'ny commune Ambohitsara ka hatrany amin'ny commune Namorona. Miantso ny tompon'andraikitra isan-tsokajina araka izany ireo vahoaka ny toerana mba hijerevana akaiky ity olana misy ity. Diso fanantenana araka izany ny mponina ao an-toerana manoloana ny zava-misy ankehitriny, indrindra fa ny tsy fahatongavan'ny drag tokony hanao ny asa fanarenana ny canal de Pangalana atao amin'ny distrikany Mananjary ity. Diso fanantenana tanteraka ny mpampiasa ny canal de Pangalana ao amin'ny distrikany Mananjary. Mampalahelo le toe-zavatra nisy satria rehefa niala tany Tomasina lay drag sy nandalo teo Mananjary akory fa naverina nakarina tanety de nalefa ny Manakara. Fa nagnino Mananjary atao an'izao? Zay zany tena mampalahelo anay hoe tokony nampandalovina teo Mananjary izy de natao aloha io tena efa nampikaikaiky anay hatramin'ny ela io de nitohizana nakagny Manakara. Koa mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zahay mba sy ilazako hoe manery anareo fitondram-panjakana ny vahoaka moa hatramin'izay de tompony mangataka ny atany foana. Koa mijoro eto mitenako solombavam-bahoaka voafidy tao Mananjary mitaky ny agnamboarana sy misy atakandro ny 2 kilometatra tena sy misy rano tanteraka fa nivadika torapasika ao Pangalana Sud. Miteraka fahasahiranana goavana ho an'ny mponina araka izany any amin'ny tapany atsimon'ny distrikany Mananjary ity olana misy ity, raha toka tsy misy lalana ahafahana miazo ireo commune any amin'ny tapany atsimo ireo raha tsy amin'ny canal de Pangalana irery any. Idinao 7 sy 1 alina sy 2 hetsy ariary indraika ny karama farany ambany eto Madagasikara ho ny randrana sindikaly raha tsy misy ny fanapa-kevitra raisiny fanjakana ilay 5 alina sy 2 hetsy ariary nambarany fanjakana ho exceptionnel izay ny farana ny faraka amin'ny 3 Desambra teo tranga tsy mbola nisy manerana izao tontolo izao ny fidinan'ny karama farany ambany ho ity sindika ity fanampanazavana hoetiny Onasena. Tapitra ny raika amin'ny 3 Desambra 2020 teo ilay karama farany ambany 5 alina sy 2 hetsy ariary nambarany filoham-pirenena nandritra ny fety ny asa tamin'ny taona lasa raha tsy misy ny fiovanana ny didim-pitondrana mivoaka toato iatra ilay 7 sy 1 alina sy 2 hetsy ariary karama farany ambany nampahafantariny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy tranga izay tsy mbola nisy ny maneran-tany ny fidinan'ny karama farany ambany. Tapitra tamin'ny raika amin'ny 3 Desambra in-2020 iny zany ny ilay fampiarana n'ilay didim-pitondrana 250 000 ariary ny karama farany ambany. Eto zany ny fanontaniana mipetra satria hoe natao hoe exceptionnel zay ny didim-pitondrana navoakan'ny ministèran'ny asa sy ny vola ary ny industrie an'io. Raha vao mangina ny fanjakana de midiky zany ny hidina 217 000 ariary zany ny karama farany ambany zany niatra zany ilay didim-pitondrana navoaka tamin'ny ministèran'ny asa sy ny vola ary ny industrie tamin'ny septambra 2022 midiky zany amin'ny farany volana janoary ty zany 2022 dia midina 217 000 ariary zany ny karaman'ny mpiasa farany ambany eto Madagasikara. Tsy mbola nisy an'izany eto ambonin'ny tany zany hoe karama lazain'ny fanjakana ofisialy hoe hidiny zany raha sy eto Madagasikara. Atoato no andrasana ny fanapa-kevitry ny fanjakana raha izy fiovany io karama farany ambany 7 sy 1 alina sy 2 hetsy ariary io na tsy ho iatrany ny fanazavana. Fa raha ohatra ka anambara zany tsika hoe janona amin'io 217 000 io zany ariary io zany ny karama farany ambany amin'ny 3 de midikan'izany poisonner-ny fanjakana ny mpiasa malagasy aty amin'ny sehatra tsy miakina satria 250 000 ariary ahena 217 000 ariary nefa nigadra raha nomena fa nalefa atsazy ovariana ve ny fanjakana hoany amin'le hoe ty 3 ty fotoanany fifidianana de ovariana any de zara zany hodina faniny eto fotsiny zany ty le hoe fampiarana ny didim-pitondrana iny zay manantena hoe ilaza ny fanjakana hoe miakatra 250 000 ihany ny karama farany ambany de mbola miampy noho iny rahatry fatatsika tsara fa tsy latsaky ny 100 ny fiakarana vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Io zany ny fitaki tokony foanana io de miverina any amin'le 250 000 ihany zany farany ambany ny karaman'ny mpiasa. Aina iena indray araka izany ny vola miditra amin'ny satokantrano ho an'ireo miasa amin'ny sehatra tsy miankina raha ity zava-misy ity. Hatreto ihany koa fanontaniana petraka ity sindika ity ny hoe aiza ho aiza ny fandrotsahan'ny fanjakana ilay latsakemoka 3 alina ariary isaky ny mpiasa eny anivon'ny KNAPS ho an'ireo mpiasa mandray karama farany ambany izay nampahafantarina ny volana melasa teo.
tsy ahivina ny volana May 2022 no nampahafantariny ny ministra ny Toekarena sy ny fitantanam-bola fa ny fanjakana no ameno ny banga teo amin'ny karama farany ambany ho lasa 5 ariary. Ny 3 ariary ho fenony ny fitondram-panjakana amin'izany dia ny vola tokony alohan'ny sehatra tsy miankina amin'ny KNAPS. Efa nalefany amin'ny KNAPS avy io vola io hisorohana ny disadisa eo amin'ny mpiasa sy mpampiasa ho hiatrany ny randrana sindikaly. Mitaraina vokatry ny faratsiny ny lalana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ankehitriny manatombo 2 andro amin'ny tokony ho izy ny fotoana andehanana mampitohy an'Antananarivo amin'ny Fiatolaniaro ho ireo mpampiasa ny lalana. Ankoatran'ireo entam-barotra samihafa mihizoka eny an-dalana mitera-doza ihany koa ny fahasimban'ity lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ity. Fanampanazavana hoentiny Ilariana Soloniana. Taxi Borussia iray no nivadika tamin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo androany maraina. Efa 2 taona izao no nahasimban'ity lalana miditra ny tampon-tanàna ny Betroka ity. Tsy mbola nisy ny tompony andraikitra ny jery izany hatramin'izay. Mitondra faisana hatrany ireo mpampiasa lalana isaky ny fotoana ny orana tahaka izao. Raha mahita ny lalana aty amin'ny rentrée tena fizalena aty fa mamanaitra ny fitondram-panjakana na mba seren'ilay lalana seriny vahoaka aty fa mizaly ny zaly ny vahoaka amin'ny rentrée ity. Alena dia efa 10 andro etoa zahay zao. Eny mba mangataka ny fitondram-panjakana ambony zahay zany. Indrindra filoham-pirenena mba hijery ny lalana ny rentrée mijaly ny fitatso. Amin'ity lalana mahazo ny Iosy Betroka, fijaliana ny mahazo ny mandeha mpampiasa ny lalana. Entam-barotra maro no mihitsoka ao Betroka amin'izao fotoana no ny fahatapahan'ny lalana ihany. Eto amoron-dalana eto ihany koa no matory ireo mpandeha noho ny tsy fahampiany enti-manana sy ny fiarovana ny entana raha ny fanazavana. Tena soena be zahay tasy ny lalana ratsy. Tsy fiainana mihitsy nefa tsy maintsy mandeha. Ny fetekany zao mitombo ny frais ny ampelantanana koa zao sampy tokony ho zahay zao tokony andeha 2 jours zao fa 5 jours zahay zao. Fa tamin'ny alahady zahay fa 4 jours zahay tamin'ny alahady ny alatany nefa ny androany efa larobia. Manahaka anay zao teto Betroka teto zay ny avy tamin'ny hariva matory zahay amin'ny tobily ao amoron-dalana iny asiny satria tsy mana fianakaviana eto. Dia nitovy amin'izay koa zahay tany an-dalam-panosy tamin'ny alasinainy hariva natory tegna amin'ny sisisisiny eny koa nefa mora be tsy maintsy zay izalizaly eny aloha. Ny sécurité kosa aloha dia efa teriteritina tsony zay efa akinina amin'izy tompo ambony eo. Naneho hevitra mahakasika ity faratsiny ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ity ihany koa ny zanaky ny faritra Androy. Raha rano aby tomobily milahatsy taxi Borussia le matrahoaba. Tsy afaka ampany satria rano diborano lala na tobily mitsaongatsaonga latsika misary ao reo. Nareo lahy natibeny baka timo reo nareo mihitsy volaniko amin'ny raha to io. Inareo valahy mba manao kosa volamena mare sy zapetsahanareo zao ao. Sady dia mamare jalazonareo amposinareo mikasiky fipanao fanaovanareo politique toy ato. Est-ce que nandondona zao président zao vao nareo any hoe ahoana le promessenao ry président ho avy tao 2023 ty fividiana zao. Ka mety vereveren'olo tsika ry longo. Ka mety vereveren'olo. Aleo mifily vato foty. To zay handeha handatsaky vaton-jozy io. Verevereno ty certa. 2,5 raialy fa filiano ihano ny accepte pas ça. Lalam-pirenena maro no efa potika tanteraka amin'izao fotoana. Iampitrotraka ny fahasimbana ary tsy ho azo ampiasaina intsony tahaka ity lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ity ao anatin'izao fiaviany orana izao. Vokatry ny ora mikija ho maliany, faritra maro any amin'ny tapany atsimony nosy iny no efa dibo-drano tahaka ny commune Tongobory, Ambovombe sy Fianarantsoa. Toy ny rara alatra zaza tao toliara omaly dia efa eo ampelantanany ny fianakaviany ilay zazalahy kely amin'izao fotoana izao ary efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana ihany koa ilay vehivavy navandoza sy ireo pretsy kombakomba amin'ny fanampanazavana. Tokony tamin'ny 3 ora maraina no tonga teo ampelantanan'ny fianakaviana i Masinandro Madio ilay zazalahy kely vao teraka nisy nangalatra tamin'ny toeram-pitsaboana iray teo Tanambao.
omaly alina taorian'ny fanadiadiana nataon'ny polisy no niroso avy hatrany amin'ny fanamborana ilay vehivavy tomponantoka amin'ilay halajaza ireo mpitandro filaminana sy ny avy eo anivo ny fitsarana eto Toliara. Nisy tokoa ny perquisition natao taona tokantranon'olona anankiray teny amin'ny tanàna Ankilimarovatsy izay nieritreretina hoe misy sy ny nanafenana ilay zaza izay tsy hita tao amin'ilay klinika voalaza teo. Rehefa natao moa zany ny perquisition dia hita tao tokoa ilay zaza menavavy miaraka tamin'ny olona izay azo lazaina hoe nieritreretina hoe nangalatra azy zany. Teo moa zany dia tsy maintsy nisy ny fipetrany raisina ka dia voasambotra zany mazava ho azy ireo olona nieritreretina hoe mangalatra azy ireo ary ny zazakely moa zany dia efa noentina ka naverina any amin'ny ray aman-dreniny. Raha ny fanazavany avy eo anivon'ilay toeram-pitsaboana dia halatra efa voaomana no nitranga na dia efa napetraka ireo fepetra fiarovana sy ny fanaraha-maso rehetra. Izy tsy haiko na efa hoe prémédité izy zany efa zavatra nomanina sa ahoana natoa efa fatana ho azy tao koa izy mbola nantany hoe aiza le olona teraka ohatran'izao midika zany fa efa zavatra ratsy efa nomanina sy natao le izy zay ato fa mandray mesure mapetraka dôza ny caméra sy ny asa mba ampiahotra an'le olona tsy hanao le ratsy fa le izy hoe tena le olona misy efa taraky le fiainanao ratsy tsy tatsy hoe inona no mesure ambony raisina fa hodinihana miaraka amin'ny personnel le izy. Raha ny loharanom-baovao voaray ihany koa dia mpampivelona miasa eo anivon'ity toeram-pitsaboana ity ihany no ny raitsykombakomba amin'izao halajaza izao. Iny moa zany ohatrany hoe firesaky ny olona zay ary tsy manamaivana an'izay mihitsy klinika Raoulson fa misy tokoa ny personnel tato nieritreretina ho nahiahy efa niresan'ny polisy voatery zany mitondra an'ireto olona reto. Iny zany tsy avelanay ho andraikitry tandro filaminana manadiady andro zareo fa efa nisy zay. Miantso ny vahoaka mba ho tony manoloana izao toe-javatra izao ny avy eo anivo ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Vahoaka atsika mba hitony fampialatana ny fitsarana ny raharaha dia tsy tokony ho mety ho rebireben'olo hoe andeha ady sy andeha roa fa fampialatana ny fitsarana ny raharaha amin'izao. Ary ny tenako procureur général mihitsy nanaraka an'izy io niaraka tamin'ireo sur terrain jusqu'à début ny affaire jusqu'à tamin'ny 3 maraina na amin'ny 4 maraina zay vao mody dia nijery akaikan'io nandray antanana amin'izy io dia tokony ho atokisatsika ny fanjakana surtout ny fitsarana fampialatanana io fa tsy anao zay zavatra tsy mety zay fa dia hijery amin'ny rehetrarehetra mahakasika ny raharaha. Hatreto tsy mbola fantatra ny tena antony nangalarana ity zazalahy kely ity ary tsy mbola vita ihany koa ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity. Raha ny resaka mandeha dia vadinampy tsara iray ity vehivavy voasambotra ity fa ao anatin'ny fanadiadiana no ahafantarana izany raha ny fanazavana hatrany. Famonoana olona tamin'ny fomba feno abibina no nitranga tamin'ny Soa Riziki Sara atao amin'ny Fokotany Soa feno Antsiranana atao amin'ny atran'olona vao nivoaka ny vonjy ny 7 Desambra 2024 lasa teo no nitranga izany ary tsy mbola hita ilay navandozy. Fanampanazavana. Maty tamin'ny fomba feno abibina i Frei Soa Riziki Sara 17 taona tao amin'ny Fokotany Soa feno. Ny fofona maimbo no nafantarany manodidina fisiany razana tao agnatin'ity tokantrano anankiray ity. Tamin'ny marandraigny igny le olo magnodidina eto zegny ny téléphone zany par téléphone dia niantsy fa misy raha mampiahiahy. Kany zegny lefa navy taty zegny zay dia tegna mampiahiahy maty satria le tragno mihidy sady fa feno lalitra magnodidina eo. Amizay zegny natao zegny baka tamin'ny fenêtre tato zegny nitsokane hely ny zahany ino marina zay za misy ato kanjo zegny tsy hitane fa misy fatiny viavy zegny tagnatiny tao ary tegna faty famonegna bibiagna zegny zavatra hitane tato vehivavy voalazany mpitsabo fa ny alatsinainy alina no nisiany ity vonolona matsiravina ity. Araka ny fahitagna le faty zegny mety tamin'ny tineny aligny
zay ny fadesany izy eo zany ny olo nivonegna izy tsy raha retina ka rehefa nivonegna ny fiheziny tamin'ny vitiny amin'ny lohany zay tegna mate voapopoka aminazy. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo vao tonga ny avany naka ny nofo mangatsekany taoriany filazana nataony Cool FM Diego. Mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isentokelsika ao anatin' ireto doka varotra ireto. Andawary. Zao ny teniko aminao omenao 20 millions za zao de zao fa ratsy zany aparitako hitan'ny olona sarinao mibiridana rehetra ty amiko reny. Ry olo-pirenena, zo fototra maha olona anao ny zoanavaka katakio. Zonao no maneho hevitra ankalalana amin'ny tambajotra serasera. Zonao ny voaro amin'ny eloko isan-karazany, miseho amin'ny tambajotra mpifandraisana. Raha misy nitranga fanitsakitsana ireo zon'olombelona nabaka. Manantona ny ONG Ilontsera sy ny tetikasa hitaray, iza mandray fitaranana sy manome torolalana ho anao. Antsomy maimpoana ny 034 30 810 10 na tsy idio ny page Facebook hitaray. Hitaray mianao tompoko. Hitaray, olo-pirenena, misitraka feno ny zoanabaka. Tetikasa vola volan'ny ONG Ilontsera ao anatin'ny fandaranasa Ariza toana ny USAID. Ta télé fibrée, voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Tavaveriny indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany no ahafahany tsirairay izay feno 12 taona no mihoatra ka afaka mandray anjara amin'ny fifidianana metsara ny fitondrana ireo mpitondra nomeny fitokisana hoy nisy olomabambahoaka voafity atao mitsinjo androany tokony andray anjara amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ny rehetra na eo aza ny tsy fampiny fanentanana eto amintsika fanampanazavana hoentin'ny Henri Florian. Na efa andro maromaro aza sisa isaina dia ho tapitra sahady ny vanim-potoana fa ny olo-pirenena misoratra anarana ao anatin'ny lesitry ny mpifidy tsy ampy ny fanentanana ny olo-pirenena hanatanteraka izany fisoratana anarana izany hoy ny mpanao politika nanaovana fanadiadiana androany na eo aza izany tokony handray anjara ny olo-pirenena rehetra mafeno ny fepetra ka afaka hisoratra anarana ao anatin'ny lesitry ny mpifidy mba hisoratra anarana ka ahafahan'izy ireo mitsara ireo mpitondra nomeny ny fahefana mandritra ny fotoam-pifidianana. Tsy lamaody tsony ny fitokonana na ny grevy na ny korotana amin'ny fanehoan-kevitra fa ny tany demokratika rehetra dia any anatin'ny fifidianana zany no mampiseho ny fakasitrahany na ny tsy fakasitrahany an'izay olona ny safidiny teo aloha sy olona ho safidiny manaraka eo miantoka tanteraka ny hoavin'ny firenena anankiray ny fahavitrentsika mandeha mamonjy an'izay fifidianana zay ka tsy afaka mifidy nefa atsika raha ohatra ka tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana ka izay zany no anaovako ny fanentanana ho atsika malagasy rehetra mba havitrika hazoto hisoratra anarana amin'ny fifidianana ao anaty lisy mpifidianana fa miantoka no avy firenentsika ao no anehoantsika ny atezerantsika raha misy ny tsy mety ao ny anehoantsika ny fifaliantsika raha misy ny nakasitrahantsika ka entaniko zany ny vahoaka malagasy rehetra mba hanao ezaka rehetrarehetra. Ankoatra io tokony fanometany ihany koa ny hery-velona rehetra eto amintsika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ilaina ihany koa ny fijerena ny pitsopitsony amin'ny fanomanana zany fifidianana izany raha ny fanazavana trany. Mahakasika izay fifidianana izay hiatrany maro ireo fikambanana nanao fanambarana mbola anohana ny ben'ny tanàna naina Andriatsitohaina ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao raha toka mbola irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny tenany efa maro ny fanovana hita teto Antananarivo nandritra ny fitantanana izany fanampanazavana.
nandritra ny fifambarabana tratry ny taona ny ben'ny tanàna n'Antananarivo mivady androany no nanaovana ireo fikambanan'ny tsena fanambarana fa anohana ny ben'ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao zatoka mikasa irotsaka ho ben'ny tanàna itifarany. Fampiarabana any ben'ny tanàna ary ifampiresaka aminy fa anohana anazy amin'ny candidat ben'ny tanàna 2023. Misa eo amin'ny 430 zay no association anatin'io vovonana anjara masandro malagasy io. Association tsirairay aby zany dia tsy latsaka ny eo amin'ny 520 ny olona hoentin'izy ireo. Efa maro ny fanatsarana hita ho ireo lehiben'ny fikambanana ary efa maro ny zavatra niova raha ny eto Antananarivo manokana. Nany zany fandraisaka tamin'ny ben'ny tanàna mihitsy fa eo andalana mihitsy zany anohizaka mihitsy zany hoe anao foto-drafitra asa ametrahana mpivarotra tsy tokony hipetraka any amoron-dalana intsony ka zay le niteniko anareo teo hoe mbola maniry ny tena ho ben'ny tanàna azy zay amin'ny taona mandaha manaraka eo dia mino azy zany fa amin'ny mandaha manaraka eo tsisy tsony mihitsy ny mpivarotra amoron-drany fa ny trottoir aloha zany dia napetraka hoe izy imberen'ny tanàna mihitsy ny teny hoe aloha hivarotra mpianatra satria le foto-drafitra asa mbola tsy feno. Zay ka hitanao zao misy convention zay zao nanao convention ara-tamin'ny ben'ny tanàna misy eo amin'ny 2 menada eo zay ny filohany ary mafesatra daholo mihitsy ny olona amin'izany raha ijeny fotsiny ambodiny sotry sisotry ao amiko fotsiny zao nefa misy 2000 personnes zany ny mpivarotra dia tena makatosy makasitraka amin'ny ben'ny tanàna zao satria vao navitany aroloma voaingana teo izy navitany aroloma zany azahoana ny biometrika zay amatianina anao zany amin'ny asanao. Nambarany ben'ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra fa ataona ny asa ity taona 2024 ity ary hotohizana hatrany ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fanavaozana sy fanatsarana izay angatahana fiarah-miasa amin'ny tsirairay indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fitsonjovana ireo foto-drafitrasa sy fananana iombonana najoro. Ho fanatsarana bebe kokoa fa ny fitantanana ny tanàna namondrona ny heriny ka nitambatra ao anatin'ny fikambanana iray ireo ben'ny tanàna vehivavy manerana ny nosy ireto farany izay miisa 720 amin'ireo ben'ny tanàna miisa 590 manerana ny nosy. Fanampanazavana. Maro ny olana mianjady amin'ireo komuna ambanivohitra eto Madagasikara. Amin'ireo komuna miisa 590 manerana ny nosy, miisa 720 ireo ben'ny tanàna vehivavy izay saika misana ny komuna ambanivohitra. Mbola tsy ampy ho isiora ny mirarentana ho resahina ahafahana mijery miaraka ny famahana olana araka izany ny vondrona anaty fikambanana iray ireo ben'ny tanàna vehivavy eto Madagasikara. Ny problème zay misy karazany be dia be ny problème zay misy any amin'ny rehetrarehetra any. Ao ny barrage zany irahana ho aravo commune rurale dia misy problème na barrage le fa manondraka tanimbary ny lalana indrindra ao ihany koa le toerana lavitra toeram-pitsaboana santionana zany fa misy problème maromaro fa mino zay fa amin'izao fitsanganan'ny fikambanana izao dia irindra ary mety ho vava amin'ny ampahany angambany ny zavatra izay ataonay. Hitanareo teo zao fa misy avy any Diana, misy avy any Kongo, misy avy lavitra ireo ary misy ihany koa efa tena nandeha efatrandro. Zahay nefany dia nanana fandavatena anatrika izao fivoriam-beana izao. Na eo aza ny fahavitsiana, manana tombony ary miavaka ny zava-bita amin'ireo komuna tariny ny vehivavy raha ny fanazavana hatrany. Zava-dehibe ny fametrahana ny ataontsika hoe tsy adozo zany tsika fa natoraly zany dia lany lohan'ny vavy. Ny sehatra fitantanana nefa tsy mahainga amin'izay natoraly izay intsony fa nareo angamba mahita ny vehivavy ao an-tokantrano mandray andraikitra be kokoa dia apprisiana zareo mba tsy raviravy tanana fa hijoro eny anivon'ny komuna izay misy anazy satria ny komuna dia sehatra ahafahana mitantana tanàna dia ohatra mitantana tokantrano ihany dia izay mahita ny vehivavy dia mendrika kokoa amin'izay satria akaikikaiky izy ohatra ny amin'ny fanaovana service social izay mahafantatra kokoa izy amin'ny vehivavy azy zavatra mety manjoany olona ohatra ny ao tokantrano ny reny miahany zanany dia aminay na fitantanana aza fitantanana madio sy mangarahara manana tombony kokoa ny vehivavy. Nisy ny fivoriam-ben'ireo ben'ny tanàna vehivavy manerana ny Madagasikara androany tetsy anosy. Tanjona amin'izany ny ampanaran-dalàna ny fikambanana iraisan'izy ireo sy ny ampivondronana ireo ben'ny tanàna vehivavy ho fampandrosoana ny komuna tsirairay.
Fanehoan-kevitra maro no hita amin'ny tambazotra serasera Facebook miresaka amin'ny fiainam-pirenena ankapobeny amin'izao fotoana. Taratra amin'izany ny fanarahany olom-pirenena ny araraha mitranga eto amintsika, ny filazana ny zavatra misy any anivon'ny fiarahamonina, ahafahan'ny tompon'andraikitra mandray ny tandrefy azy. Ankoatra ireo fa misy endrika hafa ihany koa hita amin'ny fampiasan'ny malagasy ity tambazotra ity hoy ny mpandinika ny fiarahamonina izay mila fitandremana. Fanampanazavana. Tsika zao ankatoky ny fifidianana amin'ity taona ity ny tena olana mety hitranga any amin'ilay fifandrangitana amin'ny samy pomba satria samy manana ny groupe ny pomba dia eo ilay mifandrangitra famely anatina publication sy commentaire misy loza mitatao amintsika raha tsy voafery ny adievitra reny. Marina hoe tsara ny fahalalahana fa ny fahalalahana tokony ambany fifehezana izay adivana hevitra, tsy hoe ho ajanona ny fanehoan-kevitra, tsy hoe ho foanana ny fahafahana fa misy fetrany ihany ilay fahafahana dia eo zany adievitra tokony hipetraka amin'ny mpanao lalàna amin'ny hoavin'ny tontolo numerika. Fanabeazana angamba mila amafisina fanabeazana amin'ny hoe fahaizana maneho hevitra hoe tsy andeha mihoatra ny tokony ho tenenina, misy zavatra tokony tenenina, misy zavatra tokony ianarana le fanehoan-kevitra dia tokony hahay hanaja ny hevitry ny hafa koa. Lafim-baovao hafa kosa indray mitaraina noho ny fahalafosany ireo fitaovam-pamokarana ny ankamaroany ireo tantsaha mpamokatra amin'izao fotoana. Ireo fitaovana eo am-pelatanana ihany no tsy maintsy amboarina sy atsaraina ahafahana miasa raha ny fanadihadiana natao teny Ampangabe androany. Fanampanazavana hoentiny Gaeton Andriatsilavo. Raha nanontaniana 7,000 ariary ary misy tafiakatra tany amin'ny 7,000 ariary ny ray amin'ny angady amin'izao fotoana. 3,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary kosa ny zarany. Lafo ireo fitaovam-pamokarana ankehitriny hoy ireo tantsaha ka ny mamorona sy ny manamboatra ireo izay efa fampiasatra izay no tsy maintsy irosonina. Mamorona azy raha mbola hoe zavatra mbola voaforonona vodiny zany ilay izy mbola raha tsy misy zavatra ohatra hoe amidinao na ohatra izany vao mahatakatra an'ilay izy zany. Fa manana azy aloha zany raha hoe ny mba fambolena dia any mbola fa misy azy hoe misy fitaovana, misy raha heritra, misy omby ohatra izay. Dia mba atao hoe mba moramora kokoa zany dépense an'ilay izy raha ohatra ka manana an'ireo Noho ny falafosany ireo fitaovam-pamokarana eny an-tsena ho manana mialoha, miankina amin'ny fotoana irosoana amin'ny famokarana ireo fitaovana tsy maintsy ampiasana, ialana amin'ny fidangany ny vola mivoaka. Io zany efa miomana foana ohatra hoe tonga fotoana famokara roba famanana zany dia alobe anao zany dia efa mikarakara hoe raha novambra raha ohatra zany dia amboatra an'ilay izy aloha zao le heritra ilaiko na anona dia atao mialoha zany le izy. Izay mihitsy izay fanaovana azy. Misy fotoana tsy maintsy hoe makany am-panefa na mpanao soudure. Efa tratrany. Tsy maintsy makany raha ohatra hoe vy ny tapaka raha tahaka izany dia makany am-mpanao soudure ka. Fa resaka hazo misy hazo anankiray no tapaka tahaka izany na dia ino zany dia mividy eny am-boary koa dia mandrafindrafitra eny ihany. Atao tefitefy eo Rehefa nanontaniana ny mpanao soudure, fotoana mahabetsaka ireo tantsaha manantona azy ireo ny fotoana maitsoahatra tahaka izao. Masinina fivelezam-bary, sarcleuse, angady sy ny maro hafa no entina atao soudure. 5,000 ariary hatramin'ny 3,000 ariary ny fanaovana soudure, miankina amin'ny fahasimban'ny fitaovana, ny karazany ary ny fotoana lan'ny mpanamboatra. Miankina le réparation le izy misy ohatra hoe fotoana kely fotsiny dia vitanay adindreo dia vita, misy indray andro vao vita mihitsy le izy. Eo amin'ny 4 arivo 5 arivo eo farany ambany dia misy 3 alina eo alina farany ambony. Tena mitarana satria noho le fitaovana ihany koa nefa mahatonga izay lesaka hoe bagety ohatra zao lafo be zao nefa lafolafo ny bagety ny ohatra izay lafolafo daholo dia mahala mihitsy izay mampakatra kely le prix izay. Ireo fitaovana fampiasatra izay no mahazatra hoy ireo tantsaha raha ny famokarana no resahana. Na izany azy, vonona iroso amin'ny fampiasana ireo fitaovana manaraka ny fiovan'ny toetrandro izy ireo, saingy miankina ihany koa amin'ny faritry ny tany ananany tsirairay avy sy ny hoentomanana. Raha misy zao efa zatra takanay zao efa zatra manana an'ilay izy fa tsy dia mahana midadasika be. Dia zatra mampiasa an'ilay izy zany dia tsy maintsy hoe mikarakara an'ilay izy foana. Raha io mihitsy zao no tena raha takalo raha be somary koa izy raha hoe raha mampiasa tracteur na kibotary eny zany dia mety mahavita bebe kokoa.
amin'ny resaka famboleny zany mavitabetsaka. Izay ny olana sedraina ireo tany tsara ny fitaovana hoenti mamokatra no resahana. Mbola olana sedraina ihany koa ankilan'izay ny mahakasika ny vidin'ny masom-boly sy ny zezika, ny tsy fandriam-pahalemana, ka misy ireo mpanao asa ratsy mioty mialohan'ny vokatra. Ny olany fananatany ary indrindra ny tsy fahampiany tosika ara-teknika ahafahana manatsara sy mampitombo ny vokatra. Manampy ireo rehetra ireo ny olana ara-boajanahary ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Araka izany, mitarahina ireo tantsaha-pamokatra eto amintsika ary manao antsoava amin'ny tokony ijerena vahaolana maharitra. Nasy mpanamboarana ny sampany fandidiana ao amin'ny hôpitaly lehibe CHRR Vakinakaratra ao Antsirabe. Tetika izay natao ho fanatsarana ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana andraisana ireo marary eo anivon'ity hôpitaly ity. Ka tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombona antoka no fanafana nanamboatra izany. Fanampanazavana. Ialana tsiny iny olana kely iny saingy tsy mbola tonga aontra ny sary rany vaovao ray. Olona iray no namonyainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny alatsinainy lasa teo tetsy amin'ny rokady Diarivo. Kodiaran-droa iray no nifandona tamin'ny fiara tsy mataho-dalana iray ary manam-boninahitra no nitondra ity. Ireo niarambona nilaza fa nininana tao izao atranga izao. Fanampanazavana. Ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin'ny 7 ora sy sasany alina no nisehony ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny rokady Diarivo. Fiara tsy mataho-dalana iray no nifandona tamin'ny kodiaran-droa nentin'ny lehilahy roa. Maty vokatra izany Masiora Benoro raha toka manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly kosa ny iray hafa. Raha mifanazavany ny niarambona Jordan Rakotomavo ny ninana tao ny fandomana ny fiara tsy mataho-dalana nentin'ny manam-boninahitra iray azy ireo. Ny lazy ity farany fa adosoana ireo mpitondra kodiaran-droa no nahatonga ny loza. Ankilany raha ny hita nandritry ny fidinana ifotony teny amin'ny rokady Diarivo. Anatin'ny fanamboarana ny atsasaky ny lalana amin'izao fotoana manomboka eny Ambohimahintsy hatrany Ampasimbe. Lalana iray ihany no ifanenan'ny fiara rehetra raha toka nanamarika ny mpitondra ilay fiara tsy mataho-dalana fa tsy manaraka ny lalan'ny fifamoivoizana ireo mitondra kodiaran-droa. Misokatra amin'ny fanadihadiana mikasika ity lozam-pifamoivoizana ity. Andrasana ihany koa ny toy ny raharaha. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray anatanteraka fihetsiketsehana ny 7 janoary sy ny 1 janoary ho avy izao ny fikambanan'ny syndicat-ny pièces sy ireo mpianatry ny lycée sy ny université ao France. Fihetsiketsehana manohatra ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta frantsay mahakasika ny fanovana-drafitry ny fisotrondronono. Eo amin'ny sarin'ny France 24. Tseken'ny fikambanan'ireo sendika ao Frantsa ny fampiakarana ny taona fisotrondronono ho 14 taona raha tokony 12 taona ny ara-dalàna amin'izany. Manoloana io, iroso amin'ny fihetsiketsehana ireto farany manomboka ny 17 ny volana janoary ho avy izao. Fihetsiketsehana manohitra io fanovana-drafitra ny fisotrondronono io. Anatanteraka fihetsiketsehana ny 20 ny volana janoary kosa ankilan'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo sy ireo mpianatra eny anivon'ny lycée ao Frantsa. Ny fampiakarana ny taona fisotrondronono izay ahiny izy ireo isy fiantraikana amin'ny hoavin'izy ireo raha ny fanazavana. Nanambara ankilany ny gouvernemanta frantsay fa tsy matahotra ny fisiany ny fihetsiketsehana fa ho be ataon'ireo mpanohatra ny fanavaozana ny rafitra ny fisotrondronono ireo. Dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no aizonay latolotra taminao tamin'ity alina ity ankasitrahanay tany tokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Pour les fêtes,
Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.